Atolotry ny malagasy Egyptian sy ny XL radio anao zao ilay tantara mitohy nampitondraina ny lohateny hoe Sedra. Tantara nosoratany Ertina Patrick. Ireo amelan'ny tantara safidy Razafiarimanana no Njiva. Anja no Finaritra. Safidy Nekena no John. Tafita no Cynthia. Fitahiana ATN no Nicolas. Narefeo Tsanta Finaritra. Mikirakira lafin'ny teknika Tsitoena Arnaja. Nanatontosa RMK Rovaneko. Andro voalohany fizarana faharoa. Dia ahoana anaka? Nafinaritra ve fetinareo tany? Nafinaritra be mihitsy tany ry papa. Milamina tsara. Tsara zany anaka. Mahafinaritra koa rehefa mifankatia sy miray iny nareo mpiara-mianatra. Sady mety aminao mihitsy koa le mamamonjy lanonana kely ohatry ireny. Enjana ihany mantsy izay ady saina nahazo anao tezaiko. Ie, mafy tokoa iny fanomanana ny fanadinana iny. Miasa koa amin'izay sady fonjena. Ka maka-aina tsara aloha e. Fa zao anaka. Hoe ahoana papa? Efa tokony manomana ny dosie rehetra ilaina amin'ny fandehananao amin'izay ianao a. Tsara mantsy mba atao aloha daholo ny fikarakarana azy. Endrery papa, aleo amin'ny herinandro ambony io za manao azy. Mety mihitsy izay ka. Ary mba nahino vaovao avy any amin'izay koa ve ianao ry papa? Toa efa ela ihany izy izay tsy niresaka tamiko sady matoa ny izy miresaka dia tena mahalana be. Fa malahelo aza angazany zanako izany ka. Ary papa, zaza nefa miezaka manadino azy e. Hatramin'izay tsy nirarahiny atsika izay mantsy dia efa tsy nanantena azy tsony a. Aza alefa lavitra amin'izany ny sainanaka. Raha anjarana ianareo dia tanteraka eny foana. Fa zao aloha dia izay mahasoa anao banjininy. Sao mantsy alahelo anazy foana ianao any am-pitany ka tsy ahavita fianarana akory. Aza manany amin'izany ianao ry papa. Matokia foana fa tsy ataoko raraka tany ny torohevitra ao sy mianatra ao. Matoky anao zany anaka. Inona ny tediavanao ary Njiva? Mbola maika anie za e. Nandalo tato amin'ny jauna fotsiny ndre za dia nivily a. Ka raha tsy misy antony tediavanao ary dia aleo manaraka tsika miaona e. Mbola be zavatra atao mantsy za. Ai, mba afaka mirozy kely ihany ary ve aloha tsika raha pitso après-midi. Izay indray Njiva sy mirozirozy. Enao ty ngamba dia tena tsisy atao mihitsy ka. Ka mba vakansa kosa ane kidy mba miala voly e. Sambatra ianao ry Njiva. Afaka manao an'izany. Aiza kory a. Hita fa marina zaniko. Tsy sambatra izany raha tsy eo anilanao kiry fifikely a. Ai, io indray ianao a. Eny mamanay io ne zany e. Ka afaka avy eo ianao le rapitso dia ano miresaka tsara. Eny ary alay vety za rapitso amiray. Merci akia. Rapitso zany a Bainji. Zay tonga kitsika. Kalma tsara ty sady mahafinaritra. Tiandry ve? Ie, tiako ka. Sady ianao koa moa mahita toerana mahafinaritra foanako. Zany a. Feno vorona manidina tsara sady mandrotsirotsy ny feony. Sy rehetra manodidina koa dia feno voninkazo manitra be daholo. Mahatamana be mihitsy aty. Ndraso ary fa angalako eo ndry. Sao dia tsy azo alaina io. Tsisy tompo ndray io a. Aleo ataoko eto amin'ny volondry aty. Antray. Tsara be mihitsy. Enao koa zany dia manao izay mahamenatra. Fifia. Ahoana Njiva? Mba afaka mahazo mivaly tena amin'izay ve za. Efa mambolana mantsy ny vita ny examen ka mino fa efa mba nandinika an'izany ianao. Te ahoana tokoa moa izany no amaliko anao ry Njiva. Aleo amin'izay ranga manaika. Ho adiniko tanteraka ny fitiavako mangina anao ry John fa tsy ho azoko antenaina intsony ianao. Finaritra. Lazao moa hoe manaiky an'izay valy tenao na tsy mifanojo aza ny fitiavantsika. Mba hampilamina ny saika ihany koa e. Ohak'izay ry Njiva.
Kizay farisinao a. Tiako ianao. Marina ve zany ry Fifi? Avo ny lanitra ka tsy takatra marina. Etsy aloha roaka kely mihitsy zaho malalako izany. Fa zao Rinjiva. Ahoan'izay ry malalako? Aza ampitsaliana le tsara efa tena tia an'lahy. Aza manahy ianao raha avako fa tena tianao ary tsy ho vitako izany. Zany? Tianao amin'ny foko manontolo ary vonany ampakatranao ho ravako ny tokantranoko. Misaotra Njiva, matoky anao a. Dia izay le Sir John, nanaky ahy ihany le tsy izy no ravako ny tokantranoko. Tia ara-baina le zany zany le tsy fanonteny Allah fa azo ny lafony io Izay marina rehetra zany karakarao tsara ary fa efa sarotra vao nahazo azy sady nahazo ane le tsy ela nahazo amin'ny Fifi sady efa niraisiko toy ny anabaviko iny ka tokony hanome tapo-maso ela na dia mba hoe arozazy fotsiny aza. Ka aloha milafa omeko mihitsy raha izay ny andrasan'ny lahy. Dia efa manantena lahy zany sady zao le tsy hoe ahoana lesy amin'ny lahady zao ny anniversaire ka mba tongava le tsy lahy aty zany hoe elasin'ny sérian'ny lahy moa zany. Zany ve letsy? Aza manay ela fa tonga eo izay roa amin'io sady ataontsika fety be io misaotra letsy ary ahoana Saintia ho avy koa ve? Tonga eo izy ka sady ahoana letsy? Inona koa ary tia mampisinto an'lahy io anie letsy sisa no andro fanaovantsika veloma aminy. Fa ahoana le ty? Ho any an-dafy letsy izy no fianarana anony efa mivoaka moa ny diplôma ny andrasaniko ny taratasiko efa vita ny dolo. Enjana indray le zany ka korazy letsy aza manahy ela fa eto foana izay ankahiry ala. Misaotra letsy so tokoa fa mbola eo nareo mba manamaivana ny adi-tsaiko Hoaizainao zany Saintia? Misy anniversaire ny namako izay papa dia andeha any aloha za. Namanao izy zany? Le nampianatra anazy zany ry papa, sady mba fisaorako azy koa noho ny fahafahako fanadinana dia nanomananay sy ny namany surprise be izy. Tsara be zany anaka. Ny vata zahoana soramenaka raha ny ahitana soko maika avefa zany olo zany. Soa aloha fa nisy azy Fa mba maniry ny ona amin'izany olo zany ary Saintia. Angamba amin'ny fiverenako indray asaiko makaty izy ho hita amin'ny papa. Eny ary ka mandehana amin'izay fa sao dia sasamiandranao zany namanao zany. Fa aza manao reraka be ihany fa mbola andeha eny ianao rapitso Oui papa. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire John, joyeux anniversaire. Tsofy amin'izay lesy ny labiziry John. Eo ary dia misaotra betsaka anareo reto tsy voavaliko izao vitanareo zao. Le Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny amaly azy. Tsy misy saorana reny amin'izany ry John fa ito aloha ny cadeau avy aty aminay sy Njiva Tray mavesatra be any izy zany. Sokafy letsy ry John dia ho hitalany ao anatiny. Ao ary hoe vako ohatray marina to ordinateur portable sady amin'izay amin'le avo lenta be ty. Misaotra betsaka le tsy ry Njiva sy ry finaritra. Faly be ahy tena faly aho sady ilaiko be ty. Tia indray lesy ny avy aty amiko ry malalako Oay moto kely kilalao. Tianao ve ry John?
tiako foana re rehefa avany aminao ry malalako e. Ny fanatrehanao eto anio fotsiny azany dia efa fifaliana ho ahy ry etsy ataoko bezoma be malalako. Ataoko haingotrano eto ito. Tianyo tsara ne indry zao ne? Ahoe, ary toa misy lakile kely ito misisika amin'ito. Lakile ana moto ito. Efa io miandro ivelany io le tsy moto alary jaune. Tena itoko. Fa manofy ve za zany? Io tokoa ny kadao anaova aty amiko ry John. Faly ianao. Ay, tena faly aky za seriako. Etsy aloha ataoko bisoma be ndraika. Natolotry ny malagasy Gypsum sy ny XL radio anao teo ilay tantara mitohy nampitondraina lohateny hoe Sedra tantara nosoratany Ertina Patrick. Ireo amelan'ny tantara safidy Razafiarimanana no Njiva, Anja no Finaritra, safidy Nekena no John, Tafita no Cynthia, fitahiana ATN no Nicolas. Narefeo Tsanta Finaritra, mikirakira lafin'ny teknika Citroën Arnaja, Nanatontosa RMK Rovaneko. Mbola itoy.